Oui, mandroso. Ah, Madame Bako Pitsongo Dia. Inona zany antondrianao? Commissaire, tena rehefa natao fanadihadiana rehetra dia tratra ilaina vandoza, tratehaka, tratrambody omby, tsy afa-niembotry intsony. Ka indro ary lazaiko anao ilaina vanona azy, tsy iza fa ramatoa kely ramatory lava Cécile. Loza ino ty lazainao ramatoa Bako a? Rehefa natao ny fanadihadiana rehetra dia ity karatra kely ity no hita farany teny aminazy. Kolinaka 7-7. Ary raha ny fantatra zany dia nalefa tamin'ity orinasa ity ilay zavatra Andriamatoa commissaire. Ahoana hoy ianao? Rehefa nijerena ny findaigany dia larana farany tao commissaire dia ny aotra 9, 80, 20, 7-30, 7-30. Zany hoe laharana azahoana ity kolinaka 7-7 ity. Ankoatr'izay koa dia tratehako teo fa tsy avy eto a la Frantsa ihany no afaka andefasan'io kolinaka 7-7 io entana, fa ireo entana rehetra eto Eropa alefany a Madagasikara dia mety avokoa. Anky vare? Ary rehefa nitoy teny foana dia fantatra koa fa 2 herinandro monja dia tonga tena ampelantanany yavitra izay ao Antananarivo any a Madagasikara ilay zavatra nalefa tamin'ity kolinaka 7-7 ity. Tsy iza fa i ramatoa Cécile ihany nandefa azy. Izy moa zany commissaire raha tena marina dia voanjoborina ambolenay tao an-trano no nalainy Cécile dia nalefana any anyavitra hoe voasany nefa izy afaka mivoasana tatisaka tolaka tamin'ny lahady. Tondro tay ohatrin'inona daika be le Cécile fa dia voanjoboriko. Rendraikiako mba lalina koa zany ry Madame Bako a. Brigadier, afatory izy. Ambony tanana, pleta voafahany ty atanako ty. Misy miatsika mahery ane